Anterina ny arabo mampirarintso antsika mianakavy amin'izao fotoana izao nahatratra andro vaovao indray. Saorantsika ilaina ary satria raha tsy ny fitantanana sy ny fitahiny dia tsy tojo amin'izao andro vaovao izao isika, ary dia arapaina ianao izay manaraka ny fandarana, na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina, dia arahaba tsy misy anavahana fa dia isika mianakavy ihany no resaka eto. Araka nefa nambara tamintsika dia manana vahiny ny fandarana amin'ity indray mitoraka ity, tsy izany fa Andriamatoa Rivo Rakotovao. Iza moa tsy mahalala an'izany atao hoe Andriamatoa Rivo Rakotovao izany, raha tsy resaka sika afa-tsy hoe ny andraikitra ny saniny teto amin'ny firenena. Raha ny farany teo aloha zany zao dia efa anisany izy namorona ny teo anivony ny vonana firaisan-kina, fa eo ihany koa mahafiloha nasionala ny HVM azy, ary akoatr'izay efa minisitra, efa nitana andraikitra lehibe teto amin'ny firenena ihany koa tamin'izany antsoina hoe président par intérim izany. Noho ny fiainam-pirenena dia efa nisahana an'izany izy, akoatra ny andraikitra maro samihafa izay tsy voatanisa. Faly miarabanao tompoko. Faly miaraban'ny Rabe Mananjara, miaraban'ny ato amin'ny MBS, misaotra fanasana, indrindra miaraba mpanajana andreo mieno sy mahita antsika amin'ny fahitalavitra na hita toerana na any ivelany. Ianao no isaorana amin'izay hoe fanekenao zany resaka eto amin'ny fandarana, satria atao amin'ny Madagasikara moa izy ity, ao antsika malagasy. Ny fanontaniana voalohany apetraka aminao Andriamatoa Rivo Rakotovao dia ny hoe io raha mahita io ny zava-misy eto amin'ny firenena, tontolo-pifidianana ny tiana ho resahana, ary hoe fifidianana anisan'ny hoe niavaka angamba raha ampitaina tamin'ny fifidianana izay nisy teto amin'ny firenena, satria amin'izao dia misy ny fimenomenomana, misy ny trany amina fampikasitanana, misy ny trano may sy ny sisa, ary feo mafy be ao anatin'ilay izy dia ny hoe tsy manaiky ny tsy fahamarinana eo anivon'ilay tontolo-pifidianana ny olom-pirenena. Inona ny antsoina hoe lecture politika hoentinao manoloana n'izao zava-misy izao aloha? Tena manahirana tokoa satria tonga amin'ilay ahina isika. Ahina ozy mbola misy ahy zany ao. Hoe lasa ataoko hoe rango fototry ny afo isian'ny krizy ny fifidianana. Nefa ny fifidianana zany amin'ny tany republikanina manaja ny demokrasia dia natao andaminana ny firenena, anaovana antaninan'ny vahoaka sy tena tompon'ny fahefana. Zay zany ny atao hoe maninona mandalo fifidianana tsika. Raha mpanjaka io dia tsisy fifidianana zany, fa tsika firenena republikanina dia mandala ny demokrasia tsika dia tokony hanaja ny fifidianana. Fanajana fifidianana tsy amin'ny andro iny fotsiny, fa amin'ny fikarakarana azy, ny ataoko hoe ny fifanentanana, ny fanajana ny lalàna dia anisan'ny fanomanana lehibe mihitsy zany mba hisian'ny fifidianana madio, ara-dalàna, ary ho eken'ny rehetrarehetra ny vokany. Zany ary ve zavatra nitranga, ny raha mahalala, ny raha mahita, fifidianana maromaro zay ny nataon'ity fitondrana ity dia tsy tao anatin'izany fikarohana an'izany ataoko hoe fifidianana malalaka, manara-dalàna, ary mahitana ny tena safidy-bahoaka zany. Ka inona no mahagaga antsika ankehitriny raha sanatriaviko, engany tsy ho tonga zany fa efa betsaka ny singa mampiseho, fa ao anatin'ny tsy fanekenana zao tandrametaka, na tsy ho lazaiko hoe zatra fanahinina ho tonga amin'izao zava-misy amin'izao fotoana izao, dia io izay raha antsika mahalala io. Raha hiteny zavatra singa vitsivitsy kely fotsiny teo amin'ny fanomanana, impiry ny tenenina moa ny tao amin'izareo tokony hamoakan'izany ny CNI na ny fitondram-panjakana zany, reny ataoko hoe reny décret d'application, afahana miantso ny vahoaka hifidy sy ny circonscription électorale sy maro, anakefatra 5 izy tokony miara mivoaka. Mivoaka mialoha fotsiny ilay resaka teo amin'ny lalàna, ny resaka hoe fiantsoana ny mpifidy, fa zara raha tapa-bolana 10 andro talohan'ny farany vao mivoaka hoe hoe misy miforonina koa zany ny district vaovao, mitombo ny isan'ny député Olalina, mitombo ny vola sy ny rehetrarehetra ny taratasy ilaina, zany rehetra zany tsy mahalala fa konokonon'ny olona, nefa zay ny nametrahana an'ilay lalàna satria ery amin'ny fototra ery ambony zany dia mba hitovizany rehetrarehetra, tsy hoe ianao fanjakana, tena amiko zany ny tena zatra lehibe, tsy andro fanjakana anie ny fifidianana.
Tsy amin'ny fanjakana mikarakara, ka rehefa mikarakara ianao tsy mampiseho ny hoe tsy miandany ianao, de lasa mikorotana ara-tsaina ny olona, ary rehefa aveo izy hita eny an-dalana eny fa misy zavatra toana atao fanahiniana mihitsy ampisin'izay tombo sy aly zay, de mahatonga ny olona tonga de miteny hoe misy halatra omanina eto amin'ity firenena ity, misy tsy fitovizana de davina eto amin'ity firenena ity. Inona ny mahatonga zany? Tahotra ve? Fa inona ny matahotra vahoaka? Zany fandahina mipetraka mahatonga le korotana ara-tsaina, tsy nilamina ny olona mandeha mifidy vola ho resahantsika eo, ary indrindra ny osoka nandritry ny fotoana naovana fifidianana zay mivandravandra am'izao fotoana zao dia mahatonga ny olona hoe tandrefa misy rivotra mitsoka anie raha zao tontolo zao, ary Madagasikara tsy afaka hianina eto, na ampiasa maramila ianao, na ampiasa fitsarana ianao, na ninona, na ampiasa an'izany daholo ro firenena mitrangana korotana taoriana fifidianana. So de ho lasa Nouvelle Calédonie zany zao ny resaka. Tsy teny firenena hafa fa zay rivotra mitsoka zay. Jerevy tsara fa raha mandinika ianao de aoriana kely ny fifidianana mitranga reny korotany reny. Tonga ny olona miteny de nety io, hoe azo ekeny io, fa rehefa avy eo mikorotana ny olona satria zay le rivotra mitsoka hoe tsy azo atao an'izany mihitsy ny olona, tsy azonao ambakaina mandritry ny fotoana maritra be zany ny olona satria tsisy olona na manitra izy, na manan-karena izy, na malala izy, na tsy malala, na antony samihafa, tsy maintsy misy ihany zay fifoaza-tsainy zay. De teny ve zany Andriamatoa Rivo Rakotovoany amin'ny hoe nataony ny fitondrana am'izao ihany no mahatonga an'izao zavatra zao zany, raha teny itsina le resaka, teny koa ianao hoe tsy misy le neutralité ka tsy mahagaga le trangan-javatra ankehitriny. Tsy nisy raha mahita moa zany raha miresaka ianao zany, satria ajery fa nisy fototra lehibe amin'ny lalàna antsika, indrindra ny constitution, raha miverina kely fotsiny hoe mampitovy kely hoe rehefa nolazaina zany anatin'ny constitution antsika hoe miala ny filoham-pirenena am-perinasa rehefa hilatsaka fifidianana. Inona moa tena hevitra fototra ao ambadik'izay? De mba hisiny zay hoe tsisy tombo sy ala, satria rehefa filoha ianao filoham-pirenena ianao am-perinasa ianao de eritreretiny olona fa manana tombon-dahana ianao raha ohatra sady latsaka candidat ianao no mbola manao ny asa filoham-pirenena. Tafotoana zao narona nanajaradalàna, ary eto mba mbola manamafy an'izay fa tsy nahita ny Rakotovoarivo nandeha hanao propagandy, nialatsy io président ny HVM izy tsy nanao propagandy izy na de manana ny filoham-panorona ny atoko HVM Erajoarimampianina ary candidat, de nanaja izy moa najaiko am'izany, manaja lalàna ho fanajana ny vahoaka. Zay ihany no izy. Rehefa tsy manana an'izay ianao mampitantana anao amin'ny toerana zay ataoko hoe ambony, jeren'ny olona mihitsy ianao hoe reny ny olon-dehibe anay, reny ny mpitantana anay, ka raha tsy manaja an'izany ianao de izy ary moa ny anaja any foana ny azy zany de zay foana zay le tika hoe napetraky ny lalàna le izy. Betsaka ireo lalàna tsinitsiniavina na ny avany amin'ny filoham-pirenena hitantsika ireny hoe lalaovina fotsiny le teny hoe izy anie tsy manao propagandy fa manolotra izy, aza atao an'izany ny firenena, aza atao an'izany, maninona ke tsika manao an'izay zany de any ny fantoko am'izay hoe anisan'ny zavatra manahirana mihitsy zany ny jery hoe manomboka anao filoham-pirenena, nanao aloha ny HCC miteny hoe za zany tsy verina intsony am'le nasorana am'mpanina sy ny sisa, mampirorosaina reny hoe ahoana ary zany fampiarana ny lalàna, rehefa inona ny tena ampiarina ny tena tokony ho izy ny lalàna, rehefa inona ny tsy asiana interprétation ny lalàna, maninona ny lalàna ndraindray ataonao interprétation conjoncturelle, zany hoe arakaraka ny zava-misy ao ny amoahana an'le izy io moa de efa niforonony zareo tamin'ny fotoana andro talohandreo HCC reo hoe manao na régulateur kely izy mba tsy sy manahirana amin'ny fiarahamonina, tsy zany ny lalàna, ampiary fotsiny ny lalàna. Rehefa tsy mahazo manao izy de tsy mahazo manao izy, fa tsy hoe izy anie tsy maninona fa izy anie manao ny asany izy anie filoha de tsy andro ve re olona, tsy andro le filoham-pirenena antsika ve 20 andro anajana lalàna, fanajana lalàna verina mandeha, le fianianana nataony teo mason'ny vahoaka ny tany aman-danitra hozy tsika malagasy, de fanajana ny vahoaka zay tompon'ny fahefana. Ka rehefa ny any amin'ny filoham-pirenena tsy manaja an'izay de tsy manaja ny firenena, tsy manaja ny vahoaka izany. Ka inona ary zany no ataon'ny reto afo reto? De mety ho tonga am'izay fanontaniana rena hoe ahoana ary zany reto le préfet, ministre, chef district, délégué administratif, indrindra ny mpiasan'ny fahasalamana de mpiasan'ny fampianarana, izy ny alainy tahaka. Ary zao
zay ny teta Madagasikara koa ny firaisan-kina de mba miresaka manolo satria mba mpitarika politika ny tena fanosonosona manolo eny fantatr'olona manontany inona tena mety avany tena de naverimberiny olona hoe ina moa natao anay président ampivorian'ny préfet zay de miteny ny préfet tandremo voaresy candidat-mpanjakana de miala ianao tonga ny directeur régional ny santé na ny naniraka avy aty Antananarivo de mitovy am'izany daholo ny teny rehetrarehetra atao ino atsika de aiza zany fanajana ho an'le lana zany mba mampanaritsy mampahaino ary zany atao de marina fa ny corps zany manana firaisan-kina izy hoe olona niarany anatra niaravoaka fianarana mitovy ny fianarana natao resaka am'reto corps administrateur civil zay averiko ny mandeha za zany de anisany tena resy lahatra mihitsy hoe tokony mampiabo ny fitantanana ny firenetsika ny fanomezana toerana nyreny le olona nianatra atao ny administration publique indrindra ny administration territoriale fa inona zava-misy efa mahazo toerana reo olon'ireo de manao ny tsy fanao any any tsy fanaran-dalàna mety tsy izy rehetrarehetra ialako tsiny fa betsaka aminareo no tsy manana an'izany déontologie tazona an'izany neutralité izany fa de tena hoe zay baiko any anay mibaiko ary sasany ary miopefy mihitsy hatrany am'lehibe pokotany eto ampovoana Antananarivo miopefy ao daholo zany ny herin'ny vola ka zay mahatonga ana miteny an'le hoe aiza ary zany ny etika sy déontologie andreto olona malagasy nianatra ireto hoe iza no alay tahaka eto satria ianao zao am'izao fotoana zao de rehefa maheno anao de le préfet anay le chef district anay le ary vitsy mikitrany irery tsy afaka amaly fotsiny reo tsy fitiavana anay zany fantatra le izy fa misy manao joro zao anao PDS zao ny any Majunga tononoko eto tsy maninona eny zo Madagasikara mitsangana miaraka am'le candidat iny izy inona moa tsy ampitsangana azy namana rinona satria inona moa tsy ampitsangana azy ko filohan'ny republika ary mitsangana miaraka amin'ny candidat tany Kongo de ozy izy hoe zay zany le ohatra velona zay zany tsy manara-dalàna izy efa ho an'ny hafa ny lalàna fa tsy ho atsika zany ny mahatonga tsy mifiraisan-kina rery fa manao antso ho an'ny rehetrarehetra mihitsy hoe tsy tokony potehana ohatr' zao firenetsika de zay za tsy manao lesona an'izy fa za mpanao politika tsy atao anapotehana firenena atao andresena amin'ny politika fandresen-dahatra amin'ny politika fa tsy hoe rehefa manana fahefana ianao de hatrarian'ny tsy manambany an'izy fa hatrany amin'ny sefim-pokotany tohatra ny tsiro efesy mandidy de inona ianao rapitso zay ny mahatonga le valifaty politika mahatonga le olona rehefa tsy eo amin'ny fahefana intsony de zany ny tena hoe manara-drindrina tsy mahasamby seho masoandro ianao afa-tsy zay mandositra satria manao ny zavatra tsy manara-dalàna ianao tsy mamezaka akory aiza ve de chef district amin'ny toerana anankiray ianao de lasa ianao toerana azony sasany anaovana propagande tsakananao fotsiny nefa tsisy manao akory am'le toerana ohatra zany tany afaratsio tsisy manao akory am'le toerana tonga de baiko midina de tonga de baiko midina fotsiny atao le chef district fa maninona kay manao an'izany tsy fantatro za tsy nanatrika hoe nahazo vola sa tsy nahazo vola izy fa ny any tena henoko be da be de nitsindry avy any amin'ny ministère indrindra ireo ministère ny intérieur ministèren'ny décentralisation am'izao fotoana zao miaraka amin'ny intérieur miaraka ry amin'ny aménagement territoire ministèren'ny fampianarana ministèren'ny santé ireo zany de mitarika ny reo olona zay tsy mahazo manao miandany am'izao fotoana zao tadidiko tsara mba maranako miteny tamin'ny 2024 filoha par intérim tam'izany de nisy taraina tany Fianarantsoa sy tany Bertsirobena tany satria nao tourné tany ny premier ministre miaratsiny manona anarana ny Tsai Christian sy le ministre de l'intérieur tam'izany zay candidat député am'izao fotoana zao de nisy niantso le olona hoe makaty aminay ny premier ministre de miteny mazava tsara miroro mihitsy zay hoe tandreminareo amin'ny administration fa tsy mahazo miandany amin'izy an'izy nareo tamin'ny préparation avana ambin'ny folo sy roa arivo de niantso le olona satria za mpanao politika de niantso izy diosia marina ny amin'ny premier ministre fa indray izy mba tsy dikely satria tam'izay diso kely le ministre intérieur fa akanjo orange nanaovany tany dia mba maranako azy fotsiny mba niandry azy zany am'izao fotoana zao eo am'lohany zany tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo ratsy mangaiky amin'ny fitondram-panjakan'ireo tsy nahenany lehibe any gouvernement tenao na reo ministre misolo-toeran'ireo mba teny tamin'ny radio hoe tandremo fa tsy azonareo atao zany ka inona ny tsoanaova le olona satria matahotra isaka laroby zao izy hoe voaroka indray raha vao misy zatra tsy mety ary hitane zany ka zay nozy hoe ny mihinana tao mihitsy zay korotana ara-tsaina korotana ara-politika zay tsy fanaran-dalàna zay mahatongavana amin'ny zavatra toy izao efa nytenen'izay any moa anao tsy fanaran-dalàna sisy efa iaraha mahita iny
fa akoatran'izay ihany koa no misy an'le hoe fanakanana ny hafa tsy sehatra ao anatin'ilay raharaham-pifidianana ohatra hoe le fampiakarana an'le caution samy gaga dao le inony ity ahoana mba fahitanao an'ireny ohatra mba raha nisy ny zavatra ataoko hoe résolution raisina tamin'ny 2024 a dia anatin'ireo recommandation an'ireo mpiara-monina antoko amintsika na nitsika eto toerana ihany koa zany dia hoe mba jerevana io resa araboly io avy loatra raha miankina amin'ny fahefamividy ka lasa manakana ny sasany mba tokony ho fantatra ny loharanom-bola ampiasaina fatsifiketo fa tamin'ny taona 7 ny antoka sivema na namaronisa tamin'izany dia nitondra fanitsina ny lalàna ny fifidianana mba hitarafana an'izany hoe andao fehezina io resaka fampiasam-bola io andao mba anatin'ilay fotoana ray volana amin'ny présidentielle na 3 herinandro amin'ny député mba tsy mahazo intsony ty mividy vahoaka ty mizara vola mizara koveta mizara vary mizara menaka fa andao mba adihevitra ny atao mivoaka teny amin'ny arabe ny olona tamin'izany hoe tsy mety zany de zao hitatsika tena hoe tsy misy afa-tsy zany ny zavatra mitranga ka inona moa no agaga hoe lasa tsy fifidianana tsony le izy fa to sehatriny anjakany vola fotsiny zay le ataon'ny teny vahiny plutocratie ny fahefan'ny vola amin'ny alalan'ny mody hoe démocratie le atao démocratie le atao nefa fantatra fa tsisy démocratie tsony hoe fa zay manam-bola moramora ve mba ataovy ampitao kely amin'ny fahefamividiny olona ataoko hoe olona tonontonony fa tsy olona tsotra akory ataoko hoe mpampianatra amin'ny université izy na dokotera izy raha ny karama andavanandro aiza moa nahitany olona zany 20 millions ariary zany andeha anaovana caution ery ananiny ery akoatran'le caution zany anisan'ny recommandation napetraka ny hoe avy loatra le 10 isan-jato le hoe azonao vo azo mamerenana an'izy ny eran'izao tontolo zao raha mba te hanara-penitra isika de mi 5 isan-jato io any amiren'le démocratie lehibe raha zao tontolo zao reny mba tsy ho hita hoe resa-bola fotsiny fifidianana eto amintsika hifahantrany io tsika nisy firena mahatra ndrindra era zao tontolo zao zany milaza ao ambadika ao fa tonga amin'ny teniny olona conseiller président reny sa olona momba zao fitondrano zao ny teny rehefa tsy manam-bola nareo petra tsara fa aza mety miditra fifidianana nareo tena zay mihitsy tsy niteniteny foany reny olony reny fa olon-dehibe anakiroa izy tao tsy tonony kety ny nareo fa nareo mpanao gazety na eno an'izany ny olona koa na eno niteniteny an'izany hoe mipetra tsara rehefa tsy afaka manofa hélicoptère tsy afaka manofa avion rehefa tsy manana radio nareo mipetra tsara de inona zany ny démocratie eto amintsika fanjakan'ny manam-pahefana indrindra baiko ny vola ka rehefa ivola io na lefa nomelo dia tsy maintsy azerany manitra ianao ny farany zay le hoe fracture sociale lao izy mpanao politika azerany manitra ianao ny farany rehefa tsy tantiny olona intsony nyrehirehinao amin'ny arenanao satria tsy mety manan-karena tsy mety maro anisa tsy mety maro anisa manan-karena akory manam-bola zany tsy milaza veriko eto akory hoe hiady amin'ny manan-karena isika tsy zany akory ny resaka eto efa tapitra zany fa ny arena tsy hita fiaviana kosa ary indrindra fa ny arena anaovana ny tsy fitoviana amin'ny lafin'ny fitantanana amin'ny firenena zany mampianjera firenena mampianjera fitondrano zany raha izay zany ny fanazavana Andriamato Rivo Rakoto vao tsy firenena demokratika intsony Madagasikara raha ny zava-misy ahoana raha fahitanao ny fihetsiky ny communauté internationale amin'izao fotoana izao manoloana ity zavatra iainantsika ity tontolo-pifidianana sy ny sisa ohatrany tsy dia hainoana feo nefa ry zareo ny tena mpamme lesona rehefa midridridritra resaka démocratie fisarahana fahefana état de droit sy ny sisa lesona zany ahoana fahitanao an'izay zay vondra firaisan-kina dia efa anisany maherery fitenenana amin'izy io tsy hoe miady aman'olona fa tena miteny ny zava-misy mihitsy hoe tonga teo zao ry zareo farany teo de niona taminay de hoe mbola inona ihany ny atongavanareo fa maninona tonga ny teninao zay mba misy zavatra iraisana singa iraisana maridrefy iraisana eran'izao tontolo zao amin'izany fampanjakana ny démocratie zany hitanareo eto aminay ve zay isaky ny tonga ianareo de mamerina ny fanontaniana mahazatra anareo de mamaly ny fanontaniana izay de afaka 3 andro nareo lasa mody mametraka hoe satria amin'ny korotana de sanatrian'izany amin'ny fotoana iny mainy trano misy von'olona sanatrian'izany misy korotana misy lasa mandositra zay ny maridrefy zay hoe tandremo fa tsy izy le anina tao
fa rehefa tsisa zay de jereo tsara le zavatra nytenany teo raha fa jerena amin'ny akapobeny a de milamina ary ny tena nanahirana tamin'ity faranyity de ozy izy zay ozy de miaraba nareo mpanohatra miaraba ny firenenareo a fa nanaiky anareo a andray anjara amin'ny fifidianana dikan'izany zany a me manamaforona ny demokrasia eto aminareo manaitra anao mihitsy zany hoe zay ve zany maridrefo nefa vo eo izy no menomenona mireto ilay zavatra napetraka ny fanarahana tamin'ny valambe folo sy arivo fanarahanao fa président par intérim tam'zany eo misy zavatra zany tamin'ny valambe folo sy arivo zay fantatra fa mbola raha zay no nilanatson-jay de tsy natao ny fifidianana tamin'ny valambe folo sy arivo iny fa de hoe alao io andeha fa rehefa mba vita io fandaminana amin'ny firenena mba tsy ho potika ny firenena de alao ary andeha amin'ile fifidianana asorona zay lalàna mampiady antony aloha fa rehefa aveo mba alefa am'izay de nisindry ny recommandation nefa valambe folo dimy amby roapolo ngamby izay tsisy na virgule rare na piarina efatra amby roapolo sy roa arivo tsika zao anontaniana azy zany zay ne izy ma recommandation fotsiny fa ianareo any ny tompony ary le tompony io fanjakany io fa tsy mpanohatra ne tsy mitondra fanjakany ary le vahoaka ahoana am'izay ny vahoaka aminy de zay efa tsy mikorotany ianao rehefa nilamindamina ianao malahelo ihany izy nijery tondra ny vitsivitsy zay zany niezahany tero tany 2023 amiko diso kely le analyzy hoe betsabetsaka kokoa nohony tamin'ny présidentiel ny mifidy azadimy fa nisany zavatra isa natosiky ny fitondram-panjakana iny le ho maromaro na de samy raha mahitsy zao fa zary raha misy olo leo amin'ny de mba hotsaratsara ahoana moa nietretana zany hoe filoham-pirenena lany nefa 300 ny mpifidy na 200 de iny nezahana satria efa hita teo hoe izy rery ny candidat io ve moa tsy ho lany izy ka zay le lazaiko hoe ny communauté internationale zany amiko mba hotsorona fotsiny ny azy ataoko hoe ny fahamarina toeran'ny institution zay mitondra eo ny azy izy tsy ho any amina zavatra mbola tsy fantany hoe hoaiza équilibre de force io zany raha ohatra amin'ny firenena anankiray matanjaka kokoa efa mirona amin'ny bebe kokoa any fanoherana le vahoaka malagasy amin'ny alalany zavatra betsaka de eo izy manomboka mijery hoe tandreminareo niainantsika zany tamin'ny 2002 niainantsika zany tamin'ny 2009 niainantsika zany tamin'ny 2013 miteny taminay mihitsy izy mpitondro zay tamin'izany hoe sotonon'ireo lalàna mampiady reo alao aloha andeha ny fifidianana zay tamin'izany teo amin'ny fitondrana fa zao izy de mijery izy hoe matanjaka be le fitondram-panjakana ary zay ny politika amin'ny fitondram-panjakana mampiseho an'izay tanjaka mampitondra azy zay amin'ny alalany manam-pahefana ny justice ny ataoko hoe ny force nireo mpiasa-panjakana marobe reo dia misy an'izay ohatrany hoe stabilité institutionnelle zay hoe milamina ne zay tsara fa rehefa miteny ny mpitondra de tsisy an'izany korotana zany eto hoe satria amin'ilay korotana ara-politika de korotana hoe misy mitifitra basy lehibe institution ta firenena manao zany an'lizy zany inona ny crise lazainareo izy ka misy olona misy basy mipoka sa misy inona eto de raisiny anina zay ka zay le mahatonga an'le resantsika amy raha teo hoe miandry an'izay ry ve miandry an'izay ve reo communauté reo za tena milaza mihitsy hoe tsara zany aminy fa rehefa mitrangy zay zay izy vo maka position hafa fa raha koatran'izay tsy zavatra nasantsika aminy eo fa de manao hoe za zany tsy miresaka reto le bailleur de fond hoe manome vola sinsy reny mbola misy conditionnalité hafa reny mbola misy ataoko hoe maridrefy hafa ny jereny io mampatonga atsika betroso io nefa fadiranovana fa ty amin'ny lafiny ara-politika de reny nataony tonga herinandro mialoha izy na tenandro mialoha lasa izy tenandro ateriana dia miteny izy hoe lamina ke raha zao tokoa moa no miteny Madagasikara raha ny akapobeny moa inona no lazainao eto eny ary zay momba n'iny fa somary iverena kely le raha eto amintsika Andriamatoa Rivo Rakoto vao ny resaka mpitandro filaminana voaingantsika na eno zany ny tenindry zareo hoe raha tsorina de hoe zay mipelipelika eo zay manao zavatra hafahafa eo de fa ho avy zay amin'ny angady sy ny arina raha itsitsika amin'ny fomba mahitsy le fomba fiteny hoe andrasany lazain'ny ACC lazain'ny CENI ahoana ny ataontsika ihany koa hoe lecture politika nareo zany nivon'ny firaisan-kina manoloana n'ireny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana ireny alohan'ny mpitandro ny filaminana de za zao tena miandry ny ACC mihitsy indrindra ny filohan'ny ACC ino moa samy miandry samy miandry mihitsy zao satria de tenin'olon-dehibe reny za zao miandry azy interpellé ny filoham-pirenena miandry azy interpellé an'ireo
ary zay de efa miomana amin'ny rokety mihitsy ny firaisan-kina. mino am'izay ve za tsy mametraka zay lalatsainy zay. Za mipetraka anatina firenena eritreretiko fa manana lalàna mifehy azy. Fa raha vao miteny isika hoe miasese ve raha zany de mety amin'izany zay. Satria fitorianao zao mety aminy zay raha vao zay ny toetsaitsika. Fa ny teny tsy nanontaniana ary izy nikibobin'ny marina ny lazany hoe tandreminareo. Tsy ny teny izy hoe tandreminao hiara-kotovoana, tandreminareo mpanohatra, tandreminareo mpitondreo, tandreminareo izy de miandro azy zay tompoko zao. Miandro zay hatramin'izao hoe ahoana ny reny filoham-pirenena manao propaganda reo fa zay zalalaovinareo amin'ny fitenenana fotsiny hoe tsy manao an'izany izy sisy ny tenenina tany amin'ny seni zany hoe inona nataon'ny seni nalefa nakany amin'ny présidence le any de namaly ny présidence de mijanona teo. Eo matsy manahirana fa de ny rapitso ka ny anazy zany lalatsaina eto de todika mihitsy any am'izay candidat rehetrarehetra na amin'ny antoko miaraka aminy aza atao an'izany lalatsaintsika hoe ny ACC ve ny CNI ve firenena tokony ho tandalany ty. Tsy an'ireo olon'ireo Madagasikara apetrao eo amin'ny laon'ny andraikiny izy responsabilité any fa firenena raha manany ty. Io ny ACC io andao apetratsika ao am'zay amalinay matsy izy rehefa aveo nareo any amin'ny Facebook, nareo any amin'ny radio no miteny. Zay matsy le izy, zay le fandriky zay. Iny fo no miteny amin'iny. Tezitra anao mahita ny zavatra mitranga any Majunga. Tezitra anao fa misy lalàna eo ary zay mahatonga anay ary apresiana mihitsy ny rehetrarehetra. Iady ao anatin'izany lalàna zany. Fa miambina an'iny kosa, zay le vai. Miambina an'iny satria fantatra fa mety misy akamely ato. De eo tsotsoro mambisarahany eo. Rehefa tsy mitanany andraikiny, mitsara ary manazava arak'izay tokony ho izy. Ahoana moa ny ijerevanao an'izany re olona le hoe eo de eo atapy-tanàna amin'ny lehibe eo ianao ohatra Ambatondrazaka ny teneniko de 83 ny olona anatin'ny PV aty amin'ny candidat de sosoanao 3 eo alohany de lasa hoe 383 fa averinao misy bato sy sanatria za ve akondro ny olona le de eritreretina de ery tsy miova le soratra satria tsy maintsy soratana hoe 83 de mbola hita eo le 83 de aty amin'le total le 383 mihoatra n'le inscrit ny fiditary le de zany ve ny ainatsika eto amin'ity firenena ity. Nisy fotoana ny ACC tamin'ny fotoan'andro ny nandositra de valiko ianao amin'le mpitandro filaminana. Anao nareo mba hitandro ny fahamarinana na de zay fotsiny teny ataoko amireo. Tandro ny fahamarinana no mitarika ny filaminana. Rehefa hitan'ny olona fa mitandro ny fahamarinana ianareo tsy miandany amin'izany izy. Fa miditra amin'izay olona tsy manara-dalàna. Mitandro ny fahamarinana izany izy lamina ny firenentsika. Tsy mampiasa basy ray segondra ianareo. Raha za mpitarika politika tsy mba hitariky ny olona andeha hoe hifamono zany. Fa zao zay kosa de miady amin'ny fahamarinana de zay apio zay ampanjaka amin'ny fahamarinana. Fahamarinana mampahatra atsika io re olona. Be loatra ny risy zay eninao mizara vola tsy mizara zao aiza ianareo. Zany mahatonga olona mieritreritra fa le mpitandro ny filaminana koa hoe zaram-bola za tsy nahita tsy nendrikendrika an'izany izy akory fa ozy hoe tandrovo ny fahamarinana fa fitandronareo ny fahamarinana ny ampisy ny filaminana. Fa raha ohatra anao mieritreritra fotsiny hoe ianareo ny forsa ka zay tsy mirarana inina fa namanana marina ary nareo dia sanatria miaratsy ny fitena daroanay nareo rehefa tsy anina ikorotana ny firenentsika satria tsika eny 28 millions ny forsa ny ataoko hoe tsy misy 30 000 koa eto amin'ny firenentsika marina manambasy mety mahafaty olona mahafaty olona androany ianao de inona Madagasikara rapitso managadra olona arivo anao androany de inona ny firenentsika rapitso. Ina zao nandikana Andriamatoa Rivo Rakotovao le miaramila amin'ny camion lefa tamin'ny Faratsio reny. Atalany reny zavany Faratsio. Tam'zao zay makelatseny zay tsisy olona mifamono zany ao hoe tsisy ninonao olona manao propaganda ny atao propaganda zay zao miteny araka ny propaganda ekeny maha-olombelona ny etika anananao tsy manompanizana izy fa miteny zay lesoko ara-politika amin'le olona mifanandrana aminao mandresy lahatra ny olona ianao inona ny lahany zay de nahita maso an'ireny tany hoe aninona ty reto olony reto satria misy ministra candidat ve aty fa maninona hatram'izay ny olona miantso vonjy eran'ny tampitanety amin'ny dalo sy ny sisa tsy hita le miaramila fa fotoana za de gaga mihitsy mijery fa ninona ty reo satria mba olona fantatra ny mba mana fianakaviany ihany ny tena ny rafozanay avy any Faratsio de mba manontany amin'ny fianakaviako hoe fa misy missionna miady amin'ny dalo ve sa ahoana ny atao aminareo de
ijery ny atriky nyty fividanany ty ony ohatra mampieritreritra zany de rehefa aveo moa eny ny andro fividanana ifidy olo re maramila tsy manara-dalàny zany raha mifidy reo circonscription électorale tompo district ka za vao aty Antananarivo vao aty amin'ny 5e arrondissement tsy mahazo mifidy any amin'ny hafa any rehefa nasana zavatra nataoko tany aho de tsy mifidy aho satria io tsy ino ty izy tsy ohatran'ny hoe présidentiel io akory de hitanareo zany hitantsika am'zany na le olona mahita aninona ary reto satria ve misy ministre candidat ka raha ministre candidat izy zay garde corps-ny any tsy maninona zay misy maramila sy polisy anie ao tampitanany any zay zao tamin'ny fotoana ary niaraka tamin'ny président Era Jaromapiana tonga tany de hita hoe tonga ny force de l'ordre de olona tsotra zao hoe asany andavanandro fa nga misy zavatra tena exceptionnel mihitsy itranga atao faratsy io ka camion 5 camion nalefanao any miaraka amin'ny sprinter miaraka amin'ny sprinter aninona na teo anany sanary nitangorona amin'ny fokotany olona tsy mipetraka amin'ny fokotany nefa de aninona eto ary reto olona andro mpifidianana fa maninona kay manao lehibe pokotany ndraiky olo de aka sisiny raha fa tonga fotoana ya hitantsika moa zany nitoeny fa ny fanontaniana maro zany zao Andriamato Rivo Rakotovao teny hoe memafy ny hoe fitakinany hoe marina ary mafy ihany koa ny hoe tsy anaiky ny tsy fahamarinana mbola ambava aloha zay ary efa misy ny hoe na akoatra amin'ny firaisankina zao efa tonga koa ny indépendance ny sisa hoe amondrina hery zany hoe tsy anaiky an'izay tsy fahamarinana an'izay de ahoana ny toyany antsoavo mihitsy ny atao de ahoana ny toyany ny azy zany de antsoavo na nandresy zany de ndrasana tao aminay zay tao amin'ny firaisankina na atao hoe efa namany mandresy zay satria ny officiel moa rehefa aveo manazavana iny na resy zahay na iza ka fanohatra am'izay mizahatra tsy fahamarinana zay de andeotsika hivondrona tena antsoavo mihitsy ny atao anatina vovonana lehibe anankiray tsika ho an'ny firenetsika tsy ho an'ny firaisankina rery na ho an'ny anina rery fa andao miaraka tsy manaiky an'izany hoe fa maninona le lehibe ny district manao an'izany maninona ny directeur ministre ny ireo votenireo manao an'izany fa maninona zany mbola eketsika fa hoe mandresy ve anao de anaiky an'izany zay zany any malala-tsaina nataoko amin'ny mampitarika politika zany any mahatonga an'izy hoe angina fa nandresy ny anahy nandresy ny tokony natolotry ny HVM atao amin'ny firaisankina tany fotsy fa tsy mamela anay zany hoe angina fotsiny fa hoe nandresy fa tsy maintsy mitory zay eo amin'ny laoniny zavatra tsy fanarahan-dalàna zay ny mampiakatra kokoa ny sary avoakan'ny olona mpanao politika fa raha ohatra hoe satria mandresy ianao dia tsy hitanao daholo le adalàna rehetrarehetra teo tsy adalàna tsony zany fa alatra zay natao tsy olona tompona andraikitra ianao zany rehefa tonga any amin'ny député zany ianao de rehefa metimety aminao ve zany le izy de hoe tsy teny fa metimety amiko iny tsy teny fa nandresy tsy zay le tolo leto de zay no lazaiko hoe apprécien'ny firaisankiny zao ary tsy zay rery akory ny vovonana nasionalina mihitsy ia mba miady amin'ny ataoko hoe iady ho an'ny fahamarinana amin'ny iady amin'ny safidy raha misy any moa zany zao tsy firaisankina rery efa mitatra ty raha ty am'izay le hoe tsy anaiky ny hoe tsy fahamarinana anjaka eto amin'ny firenena zay inona zany ny sary mety hitranga atsoatsy raha fahitana Andriamato Rivo Rakotovao azy laza anankiroa tsy maintsy ataotsika foana ianareo candidat moa zany fa raha ohatra anatin'ny firaisankina de fa ely zay no manana ny ataoko hoe ny teknisianina ambony mahay lalàna sy ny rehetrarehetra miomana satria misy lalàna mife eo fifidianana io zay zany ny apetrahanay amin'ny hoe io CENI sy HCC io zay zao maheno kely ny CENI ary manam-potoana am'izay rarifa fa hoe mandany confrontation na PV izy lalàna ane mametraka an'izany de olona fa tsy hoe zay tianareo na zay tianay ka raha mandahatra amin'ny farany CENI de ahoana de izy no tompona andraikitra eto io izy io fa mijery an'ireny vondrozo ireny tena inona rety za tsy tany za tsy teny niza marina fa mijery n'le olona de zay io le rivotra mitsoka ary io le rivotra mitsoka io satria tsy azony sainao eritreretiny zany taloha fa mangina fotsiny reny eritreretina hoe lavitra reny teto Antananarivo fotsiny fezy ny fitondram-panjakana tamin'ny fotoan'andro na reo voaparitany reo fa zao ianao taitra kely ianao maheno nery ary anao tasy d'huile io tonga ny olona hoe ay ve zany efa tonga ny rivotry ny fahafahana tsisy azonao ambakainy zany tsony zao de zay ny ahitaninay mpanao politika zany ahitany amin'ny firaisankina sy ny rehetrarehetra tsika malagasy
na izy na ianareo mpitona fanjakandreo raha hitanareo ka misy zavatra tsy mety nataon'le toriana nga lehibe ny distrika zany mba ohatra velona eto amin'ny firenena na mandresy ary nareo ao ka tsy nanao ny asany amin'ny manara-dalàna ny préfet-nareo sy ny distrikanareo toriana ary zao ny adiny malagasy mampigadra ane raha ngaty halatra amin'ny fifidianana io e ary zay de hitory eo niveau pénal mihitsy satria hatram'izay ohatrany hoe iny i raha niny iny chef district de affecté n'le chef district mampigadra io fantatry le chef district sy préfet ne zany profo rehetrarehetra eo de miomana fa ho avy zay raha zay de mampirisika io rehefa zay de ho avy mihitsy ary de manatena nareo zay tsarany zany manana fahefana am'zany zay tsy manana fahefana zany fa ny fahefanay de mitondra ny profo eo am'loanareo amin'ny fomba ara-dalàna kelikely le délai sy efa miomana zay andro manalina zay tsy anampiko anareo akory fa rehefa mivezivezy eo amin'ny CNI reo zay hoe andao anao confrontation andao miakatra ty zay miakatra ty zay sy tafiakatra ty any amin'ny faritra zay misy azy efa tady an'izay confrontation zay confrontation ny CNI inona mety antokanareo an'izay koa fa ohatra mampiaya zany fa maninona no hoe maika hono ny amoahana ny valim-pifidianana aza maika injery aza fa indreny malagasy any aza miazakazaka mianjery nareo ary misy lalana amin'ny feo hoe 10 andro manana 10 andro aorinan'ny fandraisany ny pli farany izy mba voaikariary ary hoe voarainay tam'izao le izy fa tsy hoe voatery zay amoakany eo am'le 8 ny boriboritany eny tao Antananarivo hatram'izao zay de mampieritreritra mbola tsy mivoaka fa ary amidezaka be no mivoaka ary aminao manjery ona fahitan'Andriamantoa ohatra fotsiny manipulation hoe le andikatsika hoe manipulation zay préparation psychologique hoe manipulation reny satria sao de misy zavatra hovainao de aloha tsy avoaka zay ny fijeriny azy enao ve Antananarivo raha angaty karaha 20 raha vaorina de reo de voty anaky 5 reo de voty 10 boka kosa androany tsika de efa afa enonay fa ingany mba tsy ho marina hoe tsy mety le tsy ho vita le confrontation fa maika avoaka fa maika aninona inona tsy novanany lalàna nareo nanamaro anisa tamin'ny fotoanandro moina raha novanareo hoe tonga de 2 andro ohatra ny Afrique du Sud 2 andro zao ny azy de mivoaka tsy an'ny mpanohatra zany fa nareo mpitondro zany raha mba zany ny ataoko hoe fanatsarana noentina tehaka satria nisan'izany nanosena ny hita amin'ireo faute hoe andao ry zareo eritreritra an'le biométrique tsika satria mila mieritaona sy tapany teo fanaovana biométrique tsy nanao nininy izy farapary tsy tenao fividianana reo mitady biométrique any fanjakana zany fa tsy amin'ny mpanohatra misy diso hevitra foana tsy miteny hoe ka mihina tsy nataonareo mpanohatra reo fa nareo miteny fotsiny inona no ataonay zay nga fanjakana ny ary mazava iny maraparantsika Andriamantoa Rivo Rakoto vao ianao mo akoatran'ny hoe matarika anao ihany keo amin'ny firaisan-kina Front National ny HVM tsy azo dina tsy hita fa feno 10 taona nareo tamin'ny 9 May le datim-pifidianana mihitsy aiza ho aiza nareo zao tazatazana ve sa somary makamakaina sa ahoana tonga de mihinanao avy hatrany ny fanazavana mbola raha sitrako mbola mamerina fampiarabana am'ireo namana ao aminatiny antoko HVM na nefa tsy ao ary de arabaina foana satria tantara tsy azo kosehana akory tantara 10 taona betsaka ny aina tam'izany misy ny sarotra misy ny nafinaritra anisan'ny fiainan'izany nandalo fotoatsarotra tokoa ny antoko HVM ary manaka androany satria ataoko hoe ny raha manao jeritodika kely fotsiny ohatrany tsy mbadika tsy izy rery ny ainan'izany fa HVM ny resahanao de resahako ny HVM satria 10 taona hoe efa anatin'ny fitondrana izy ny forona de mora be namirona azy tonga daholo ny olona afa mantsy ny hoe mitolona ianao de mahazo fahefana iny mafy kokoa zany ny fifandraisana olona resy ara-potikevitra mihitsy hoe ao anatin'ny mbola tsy mitondra ianao tsy manany zavatra ho zaraina ianao afa-tsy ny hevitra hoentinao hitondra firenena raha lanin'ny vahoaka ianao dia afaka kokoa ny fifandraisana amin'izay fa ity zany lany ny filoheran-jareo mampianana ny faran'ny taona 13 de volana Mai 29 Mai 2014 natsangana ny antoko HVM tonga de feniny trano lasa ministra lasa sénateur lasa député lasa zao satria kravaty mangamanga de matetika ireny tsy ao anatin'ny fifandraisan-dahatra fa anatin'le tombontsoa manokana satria zay lazaiko ohatra somary tsy mbadika le izy fa raha niaran'ny tolona zay vao niaran'ny tondra zavatra hafa zay zany ataoko anisany tonga ny fahasiarana nefa
tsy ny anti-HVM mareny miaina an'izany a, betsaka ny tokony miaina an'izany, ary zay ny ataoko hoe miezaka ataonay am'izao manaraka zao, miezaka aloha zany zay natao fahasiarana an'izay a, ataoko hoe porofon'izany mampahito andro any, porofon'izany mampaheo anatin'ny firaisan-kina ny antoko, porofon'izany ny atongavan'ny filoha Era-Jaromapianina teto na manana ny asany any ivelany any andro izy a tamin'ireny hoe nieritretina hanao a candidat tamin'ny présidentielle reny, eo zany le antoko, ny tanjany a de ohatran'ny zavatra rehetrarehetra miaka-midiny eo fa anjaran'ny mpitarika no fandresy lahatra amin'ny olona hoe mbola manana ny anjaratsika satria vitsy ihany ny antoko eto amin'ity firenena ity, zay de lazaiko amin'ny HVM foana, vitsy ny antoko eto amin'ity firenena ity a manana ao anatiny a olona efa nitondra lehibe foana zany a na inona ho lazainy, tsy miteny ny hafa fa samy manana ny analiziny eny a, de zay ny ataoko hoe anisan'ny tanjaka zay a hoentina maharina an'izany, ary zay ny ataoko hoe raha za manokana ny teneninao ny joroky foana na misy ary ny nanahirana na misy ary ny ataoko hoe ny sotona amin'ny hevitra hafa tao anatin'ny fahasiaranana lehibe ny korotanin'ny olona ara-tsaina na fizikement mihitsy ary mbola président Sénat tamin'izany no asorina miaramila miandra tsy hamena ny vola tao amin'ny Sénat satria HVM tsy nanova ny toe-tsaiko zany satria nandresy lahatra olona be da be a, menatra zany tsy hoe menatra fa tsy mety amin'ny eritreritro ny hoe nitarika an'ireo olon'ireo a de vetivety eo a satria korotanin'ny olona ny tenako de lasa mifindra makarenanina ry, zany tsy milaza hoe hiady aman'olona, zany hoe tsy niady tamin'ny président Rajoelina nanaja azy anie zay nanao famindram-pahefana fa fanjakana nanakorotana rehefa aveo satria tsy mety aminy mahita hoe ity olona ity a mbola mpanohatra nefa zay efa zay no mitondra anazy zay le ndraiky tamin'ny fotoan'andro président ny assemblée nationale tamin'ny fotoan'andro tany mitondra ne ka nanao empêchement ny filoha Era-Jaromapianina fa tsy nieritreritra indray maraina zay hoe aza mena ny volan'ny ny ino ty izy ny ao amin'ny assemblée mety nationale mankarary rendoany sasany ary ve zao ny HVM ao anatin'ny firaisan-kina de aleo izy marary rendoany fa zay manana ny joronay zay manana ny joronay mety manahirana sasany zany a fa zay no lazaiko hoe zay ny fiainana ara-politika ary zay no mba tena nisany lehibe ary mahatonga anay ataoko hoe manavao manatanora ny mpikambana ao aminay a manana an'izay toe-tsaina zay mba misy sotoavina ekena ao, misy fifandraisana ekena ao a, misy tanjona iraisana eo ary ny apetraka ambonin'izay a de ty firenetsika ity mety hiteny olona revingiadro zany nenay mipaosinay ihany de zay ny tsy tiavan'ny olona mpanao politika eny ary marana arsika Andriamatoa Rivo Rakotovao mety ao amin'izay famarana zay inona no mafatra tianao apetraka amin'ny mpanaraka atsika eto Madagasikara sy any ampitan-dranomasina izay manaraka mivantana ihany koa manona ny ty raharaham-pirenena ity indrindra amin'izao hoe mbola fikirakirana voka-pifidianana zao a endrasana ny ambaran'ny ACC laotsika hiaro ny safidy miady zay hiaro ny safidy ny vahoaka na inona ny safidiny ka rehefa marina fa le safidy ny vahoaka eo a dia manajy sika ary ny fanajana repoblika fanajana ny vahoaka raha misy ny alaim-panahy ka tsy hanajana zany a de ndeo tsika hivondrona hovovonana ray a tsy anaiky an'izany a fa zany mapotika ny firenetsika rehefa tarafin'ny olona amin'ny fifidianan'io ny firenena anankiray hoe tsy manaja an'io de na ny ara ekonomika na ny ara sosialy de tsy tonga hoe ny olona ametraka ny volana eto firenetsika satria firenena tsy azo antoka isika, firenena manapatra fahefana isika, firenena makany amin'ny jadony tsika ka ny andresetsika an'izany a efa nanao dihana lehibe reny ny mpanohatra nandeha niditra tanatin'ny fifidianana mba ahafahana manarina ny firenena ity ka ndeo tsika hiaro ny safiditsika hiaro ny marina eto amin'ny firenena zany anaovana antso avy na mpitandro ny filamenana ianao na mpitsara ianao na mpitondra firenena ianao na mpanohatra ianao a andeo tsika hiaro ny tombontsoa hiaro ny marina eto amin'ity firenena ity fa zay aloha de tsy ho namany zay mieritreritra fa nababo sy ataoko hoe ny amiravira any vahoaka malagasy a amin'ny alalan'ny fifidianana io ka de mametraka an'izany eo amin'lohan'ny eritreritry ny tsirairay avy fa tsy hopetraka eritreritra ny aty am'mpanohatra fa efa miomana mihitsy zay a amin'ny fanoherana ny ataoko hoe ny tsy fahamarina ny fangalarana amin'ny lafin'ny fifidianana io fa de manentana antsika rehetrarehetra satria zay ny ady demokratika zay tsika tsy manentana ny olona anapotika ny firenena fa manentana ny olona hiaro ny fahamarinana antsika eny ary mazava zay ambava homana mpo mieritreritra isaorantsika be dia be Andriamatoa Rivo Rakotovao nanaiky ny vahiny teto ary ho tsakotsakoana ny rehetra zay voambara teo
dia anjarantsika no mandray ihany koa ny nambara izany dia mbola mirary soa antsika menakavy ihany koa satria Madagasikara dia atsika menakavy ity any malagasy ny raharaha eto ka dia isika ihany no erany, isika ihany no tompony. Dia tapitra teo ihany koa izany ny fandarana. Misaotra anao nahatra hatramin'ny farany. Samy tain'Andriamanitra veloma tompoko. Mankasitraka.